Mana isan'andro fandaharana tolotry ny fikambanan'ny mpiara-mamaky ny baiboly eto Madagasikara. Hampitomboina ho antsika rehetra mandrakariva ny heriavana ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Mbola ny bokin'ny Salamo ihany no diniantsika anio. Salamo 520 manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 720 farany. Alohan'ny andiniantsika izany dia andeha hiara-misaotra amin'ny tompony ray aloha sika noho ny famindram-pony. Andriamanitra rainay izay ny an-danitro, misaotranao dia misaotranao zay noho ny famindram-ponao sy ny fitiavanao. Misaotranao zay satria fahasoavana avy aminao ny mahatoy zao anay. Indrindraindrindra ny anananay ny teninao ampelantananay, azonay dinina, azonay ianarana, azonay andraisana fahendrena avy aminao, fa ny fahatahorananao tokoa manko ny loharanom-pahendrena. Misaotranao zay noho ny fahasoavana rehetra zay anananay eo aminao. Anio ary raha andinika ny teninao ndray zahay ry fanahy masino mangataka aminao, sady ampiteny mpanomponao ianao zay anazavy izany aminay, no hampiditra zay koa izany teninao zany ao amponay, mba hamoa avy zato eny zany ho voninahitra ao. Amin'ny anaranao Jesosy Tomponay no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Salamo 520 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 720. Amin'ny anaran'ny Tompontsika Jehova, efa naneho fity tamin'ny taninay ianao, efa nampidinao Jakoba avy tamin'ny fahababony, voaisotrao ny eloko ny olonao, voasaronao ny fahotany rehetra. Efa nampijanona ny fahatezeranao rehetra ianao, ary niala tamin'ny fahatezeranao mirehetra. Miverena aminay ry Andriamanitra ny famonjenanay io, ary ampitsaharo ny fahatezeranao aminay. Ho tezitra aminay mandrakizay va ianao? Ampaharetinao ahatratra ny taranaka faramandimba va ny fahatezeranao? Tsy olo velominao ndray va izahay, mba hifalin'ny olonao aminao? Asehoy aminay ny famindramponao Jehova o, ka omeo anay ny famonjenao. Iaino zay olazain'i Jehova Andriamanitra aho, fa ilaza fiadanana amin'ny olona izy, dia amin'ny olona masina. Koa aoka tsy hiverina ao amin'ny fahadalana ireo. Eny tokoa, akaikin'izay matahotra azy ny famonjeny, mba hitoerany voninahitra eo amin'ny tanintsika. Mihaona ny famindrampo sy ny fahamarinana, mifanoroka ny rariny sy ny fihavanana, ny fahamarinana mitsimoka amin'ny tany, ary ny rariny mitsinjo eny an-danitra. Eny, Jehova hanomeny tsara, ary ny tanintsika avoka javatra, ny rariny ny aloha azy, sady izotra anaraka ny diny eny an-dalana. Mbola salamo, hira nataon'ny Koraita ihany, izao teny n'Andriamanitra novakitsika izao. Inavy ny fahamarinana, azontsika tsoahana mba ho fampaherezana tsika, ho fianarana tsika, ho fandresen-dahatra tsika, ary anitsy ny diso ny fomba fiainantsika. Fahamarinana efatra no hotsongaitsika am'izay voasoratra eto. Mety maro noho izany no azo tsongaina, nefa noho ny fotoana moa dia zay efatra everiko fa zava-dehibe tokony fantatra izany no tsongaitsika. Ny voalohany de izao,
efa napodiny babo avy tany Babilôna Jehova. Andininy voalohany no ahitantsika izany. Efa nampidinao Jakoba avy tamin'ny fahababony. Fa ahoana moa no nampidin'Andriamanitra azy avy any am-pahababona? Satria efa voaisotrao ny eliny, efa voasaronao ny fahotany ho ny andininy faharoa. De hoy Davida manamarina zany izy, sambatra ny olona zay voavela ny eliny sy voasarona ny fahotany, sambatra ny olona zay tsy sainy Jehova eloka. Salamo 2:1-2. Ampionony oloko ho Jehova raha nanome teny faminaniana an Isaia izy. Isaia 40. Faminaniana ny amin'ny hamelana ny eloko ny Jerosalema sy ny ampidina azy avy any am-pahabona. Ampionony oloko Jehova Andriamanitra reo. Mitorita ny somafaly am Jerosalema ka lazao aminy fa vita ny adiny sady voavela ny eliny, ary efa nandray indroeny tamin'i Jehova izy ho valiny fahotana rehetra nataony. Inona moa ny dikan'izany? Efa lasaky babo toko tany Babilôna izy, ary 70 taona no ny aretany fahababona. Efa navela eloko izy ankehitriny, efa nosaronana ny fahotany. Inona no azontsika raisany amin'izany? Rehefa nibebaka ny olona na tsy aro teny izy, dia navelany Jehova ny elony, ary nataony olona nafaka izy, tsy ho babony ota intsony. Ianao mahatsiaro zany, ianao zay nahatsiaro ny amin'ny hoe ary tonga olom-baovao aho. Afa zany, efa niova zany, efa voavela ny eloko, ary firifiry ny olona mifaly, miobo ny fanahy fa voavonjy zao, ny ratra ny mpamonjy io ny misy aim-baovao. Nefa nampidina Jakoba. De fanontaniana de ny hoe, ary ianao mbola any am-pahababona ve ianao? Mbola Satana ve no manjaka ny fiainanao? Mbola izao tontolo zao ve no mibaiko ny fiainanao? Sa efa tonga olon'afaka ianao? Israely avy any am-pahababona voavela eloka. Ianao koa raha manaiky ianao, raha mino ianao hanafaka anao ny tompo, fa hoy Jesosy tompo hoe raha ny zanaka ny manafaka anareo, de ho afaka tokoa ianareo. Ny anankiray koa, ny anankiray zay hitatsika eto koa de zao, ny vavaka ny Korahita mba aizany mifaly eo amin'Andriamanitra. Ny vavaka izy mba aizany mifaly amin'Andriamanitra. Manomboka amin'ny andinin'ny 3 ka hatramin'ny andinin'ny 5, de zao ny voalazany hoe efa najanonao anie ny fahatezerany, efa tsy tezitra tsony ianao, ka izao no izy Andriamanitra, aoka re, aoka mihitsy ianao, iverina aminay tanteraka, miverena aminay ry Andriamanitra eo, miverena aminay ianao, ny fahatezeranao atsaro am'izay, aza piretina aminay intsony, mba azahoanay mifaly aminao. Hoy ny andinin'ny 9 hoe tsy ho velominao ndray va izahay, mba hifalian'ny olonao aminao, aseho ianay ny famindramponao ka omeo ny famonjenao zahay. Nitadiavo ny Korahita de ny hahay mifaly ao amin'Andriamanitra indray. Teo aloha manko izy, na aiza moa no azo ny tena mifaly? Tany Babilôna nie izy, ary tao ambanin'ny fahatezeran'Andriamanitra noho ny fahotana no nataony Israely. Am'izao fotoana zao, rehefa mijery ny zava-misy izy, mijery ny zava-misy, fantany hoe Andriamanitra efa nijanona ny fahatezeranao, matoa zahay nody avy any am-pahababona, ary matoa zahay mahita ny famonjenao. De satria fantatra efa najanonao ny fahatezeranao, fa ny angatanay aminao miverena tanteraka eto aminay ianao, ry Andriamanitra ny famonjenanay eo. To mbola lavitra ianao ndraindray, miverena tanteraka eto aminay Andriamanitra. Aza ntsilanao mandrak'izay zahay, velomindray zahay mba azahoanay mifaly eo aminao, fa te hifaly aminao zahay. Ry havana, eo amin'ny fanarahantsika an'Andriamanitra indraindray, to tsarotsika hoe ary zato io aho to efa voavela eloka kanefa nahoana ny tsy mbola tena faly ahy? Nahoana ny to mbola malaheloelo lava aho? Nahoana ny to tsy mbola tena tsapako hoe tena kaika mihitsy lay Andriamanitra? Nahoana? Ka angamba voavela eloka anao fa tsy miantso azy hoe avy ara-monina amiko ianao Andriamanitra. Te hitoetra eo anilanao mandrakariva aho, te atsapa anao aho tompo, velomy aho, te hifaly eo aminao aho, velomindray zahay. Tsarona indraindray manko ry havana,
asa mino afa na ianao aza mety efa nahatsapan'izany, misy fotoana zay andalovan'ny olona ny atao hoe fahamaina anara-panahy. Ary maninona ary ahzany to ohatry ny olona to tsy ananako tsony le fifaliana fony za vo nandray ny tompo ozy ny sasany, fa maninona ary zany. Dia atsiarovana tamin'ny toerana anankiray mpianatra teolojia no ny tonga teo amin'ny taona 7, tena tsaron'ny maro hoe ary to maina ara-panahy be ah zany. Maninona ny to maina ara-panahy? Mety misy tokoa zany. Mety mahatsiaro vavela heliko ianao, mety mahatsiaro anao hoe eny e zany efa olombavonjy, fa tsy ao tsony lay firedaredany foko tahaky ny aina teo anilan'Andriamanitra. Tsarova eny ry havany, fa tahaka izany teo ena ny zanak'Israely azy. Mba alavosary-tsaina nge zany zanak'Israely vao niala avy tany amin'ny tany Egipta, nahita ny zavatra nataon'Andriamanitra, nitondra ny fananany Egipta. No nivoaka ny tany Egipta izy nandeha nakany amin'ny Egiptianina izy, de zay tia ny alaina tany de nomeny ny Egiptianina daholo, ndana ento daholo mandana mandeha nareo. Hafaliana moa zany, tanan'Andriamanitra mihitsy le zao mamoaka anay zao hoe mandeha ndray eo anoloan'ny zavatra manahirana be, ranomasina ny eo anoloana, ny Egiptianina manentsika atoriana, nasehon'Andriamanitra ny herin'Andriamanitra. Hafaliana moa zany, firavoravona moa zany, kanefa voatafitany ranomasina mena. To karakaina ary ty tany ty, to atany efitra ndray ary zany lalovan'izany. Eto tahaka zany no tsaron'ny Koraita hoe Andriamanitra o efa navelanao ne fahadosoanay nefa to mainy zay zany, avia miverena tompo. Ry havana, na misy azy zany, antsoy ny tompo, avia Jehova o mitoera ty anatiko ianao. Jesosy o manjaka ato anatiko ianao hoe mangetaetan'Andriamanitra ny fanahiko Andriamanitra velona. Sambatra ny nona sy mangetaeta ny fahamarinana, fa izy no vokisana. Ary mino marimarina ry havana, fa angamba mety mandalo zany zavatra zany tokoa ianao zay miaino io am'izao fotoan'izao. Zao no nataon'ny Koraita, raha sendra mandalo antany hoe sécheresse spirituelle ianao, fahamainana ara-panahy, raha sendra mandalo zany ianao, anio manaova tahaka ny Koraita, mivavah hoe Andriamanitra o velomin'ny ray aho hoe avia ianao, avia fenoy ianao fanahy masinao, fa nivokatry ny fanahy dia fifaliana. Rehefa omen'Andriamanitra anao ny fanahyn'Andriamanitra hameny fifaliana anao ndray, azonao mideran'Andriamanitra, de ho tsapanao tokoa, asehon'Andriamanitra anao ny famindram-pony, efa nomenanao tokoa ny famonjeny. Ary raha sanatria ka no niady mpiainana mahazo anao, no mahatonga anao ho malemilemy tsy mahay mideran'Andriamanitra, mitenena tahaka ny mpanao salamo hoe nahoana mitanondrika anao ry fanahiko ka mitoloka ato anatiko, manantenan'Andriamanitra fa mbola idera azy ihany aho, izy ny fifalian'ny fanahiko. Ka raha sendra mandalo zavatra manahirana azy ianao, manaova tahaka amin'ny Paoly Silasy, na ao anatin'ny sasakali ny tranomaizina azy izy ny hira sy ny deran'Andriamanitra, andramoka izaho mankalazan'Andriamanitra, mifalia amin'ny tompo. Tenin'ny tompo raha teo zany, mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo, dia hahita ianao fa hirotsaka aminao indray lay rano mpifaliana ampiravoravo ny fonao, fa lay Andriamanitsika dia Andriamanitry ny fanahy masiny mpifaliana, ary tokony hitokinao zany. Ny fahamarinana anankiray koa de zao, ny olombavaka de tia miaino an' Jehova. Rehefa avy nitaraina izy, de zao ny teniny, iaino zay olazain'i Jehova Andriamanitra aho, fa ilaza fiadanana amin'ny olona izy, de amin'ny olony masina. Iaino zay olazain'i Jehova Andriamanitra aho. Ry havana, miaino zay lazain'i Jehova Andriamanitra hoe vo avy nivavaka ane izy, ary rehefa avy nivavaka izy, dia nipetraka kosa hoe efa avy niteny tamin'Andriamanitra zay, iaino an' Jehova ndray kosa aho. Ho valy nivavaka zay nataoko, hilaza fiadanana amin'ny olona izy, de amin'ny olony masina. Iaino an' Jehova aho. Inona no enoiko? Valim-bavaka, manantena valim-bavaka. Izany ny olom-bavaka vonona hiaino an' Jehova, hilaza fiadanana izy. Andriamanitra ve
Valiny vavaka ataontsika ve? Fiadanana anino ambarany? Famelan-keloka anino ambarany? Ary ny famelan-keloka dia mitondra anao amin'ny fiadanana. Ary zany ny tena fifalitsika ry havana. Fa ny fanontaniana de zao, so de isika mpangataka mpanao meo, tsy misy asa am'ireny mpangataka reny. Hainao moa rehefa misy mpangataka eny an-tsena, na mpangataka eny an-dalana iny, raha vao manome azy ianao de tsy resaka aminao anao izy e. Indraindray azy ny sasany mahazo de lasa fa tsy misaotra akory. Sasany zara raha misaotra hoe misaotra tompo de iny izy ny lasa. Tsy zany nefa ny tena olombavaka. Fa ny olombavaka miresaka amin'Andriamanitra, ny olombavaka mifampidinika amin'Andriamanitra, ny olombavaka tia miaino ny tenin'Andriamanitra, ny olombavaka tia mipetraka eo an-tongotry ny tompo mba hiaino azy. Ary misaotra n'Andriamanitra aho ry havana, misaotra n'Andriamanitra aho raha mangetaeta hiaino an'Andriamanitra isika. Izany ny tena tsara indrindra. Ahoana ho Jesosy tamin'ny Marta maro ahina sy maro hoe reny ianao i Mari, nefa nifidiny anjara tsara zay, tsy alaina aminy. Mba manao ahoana reny fa azo toko mipetraka eo an-tongotry ny tompo, hiaino ny tenin'ny tompo. Inona ary io zavatra mahafinaritra milaza fiadanana maram-panao salamo eto io? Teny faminaniana ny manaraka. Inona nge ny teny faminaniana manaraka? Ny 10:112, miaona ny famondram-po sy ny fahamarinana, mifanariny sy ny fihavanana, fahamarinana mitsimoka amin'ny tany, ary ny rariny mitsinjo any an-danitra. Ovinaka iny nahatanteraka an'io, fahitana mazava sahady ny zavatra misy tany Kalvari fa izay. Fa tao Kalvari tao, inona ny zavatra nitranga tao amin'ny avoana ny Kalvari? Ny aona teo ny famondram-po sy ny fahamarinana. Fa ahoana ho isika? Ny aona teo ny famondram-po sy ny fahamarinana, fa nahoana? Ny fahamarinana de zao, tsy maintsy maty ny olomeloka. Ary isika rehetra tsy marin'Andriamanitra raha mpanota, kanefa tsy ho eloina. Tezitra isika. Raha sanatrika misy mpangalatra zao na mpamon'olona zao tonga any fitsarana, avotsitra fotsiny am'izao, tsy marina zany isika, tsy fahamarinana zany. Tao Kalvari tao, ny aona tao ny fahamarinana sy ny famondram-po. Fahamarinana nilatsaka tamin'iza, ny fahatezeran'i Jehova noho ny fahotana nilatsaka tamin'i Kristy Jesosy, satria nitondra ny fahotantsika izy. Ary satria marina izy, ny fanahy zay manota no faty, lay tsy nanana ota nanjary tonga ota, dia maty noho ny fahamarinana Kristy. Nefa teo koa ny famondrampon'Andriamanitra, fa iza nga io maty io? Lay loharanony famondrampo io, maty Kristy mba azaontsika famondrampo. Ny famondrampo nilatsaka amintsika, fa ny fahamarinana nilatsaka tamin'i Jesosy. Teo no ny aona ny famondrampo sy ny fahamarinana. Ny fanoroka ny rariny sy ny fihavanana, na rariny fahamarinana ihany zany, rariny raha tsy maintsy maty ny mpanota. Nefa tao amin'i Kristy ny fanoroka tamin'ny taon'ny fihavanana. Nahoana? Na ranony zanak'Andriamanitra, lay nalatsaka tany Kalvari, na rano teo amin'ny asy fijaliana no mitondra fampihavanana. Ho ny Kolosiana 2:20. Tsy misy fanameloana ho an'izay amin'i Kristy Jesosy, ho ny Romana 5:2. Tsy ny asan'ny fahamarinana zay nataontsika no anamarinana antsika, fa tsy misy olona marinina amin'ny asan'ny lalàna, ho ny Efesiana 2:2. Noho izany ry havana, tao Kalvari no tanteraka io faminaniana io. Tsy nieritreritra akory ny Korahita hoe faminaniana ne zany holazainy zany, fa isika kehitriny de mahalala fa ny aona tokoa ny famondrampo sy ny fahamarinana tany Kalvari. Ary ko tsaronao zany mba hahatonganao ho tia an' Jesosy, fa ny rano Kristy tao amin'ny azo fijaliana, izany no nanehoan'Andriamanitra taminao fa marina izy, kanefa koa mamindra fo amintsika izy. Fa nomeny ny zanany lahatokana famondrampo antsika izany, mba tsy ho very za rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Ary raha misy olona mitady famondrampo, ivelona ny Kristy Jesosy, tsy ahita famondrampo izy, satria Kristy no lay fitiavana natolotra noho ny famondrampon'Andriamanitra mba ho vela eloka isika. Fihavanana, misy olona mitady fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny ezaka ataon'ny tenany, hanao an'izao aho, hanao an'izao aho, hanao an'izao aho, hitady fihavanana amin'Andriamanitra aho. Zao nefa fanambaran'ny tenin'Andriamanitra, tsy misy fampihavanana raha tsy maty ny mpanota,
ary zany nisin'ilay rano ny fanekena vaovao fampihavanana antsika tamin'Andriamanitra. Ary noho izany aza mitady fihavanana amin'Andriamanitra ivelan'ny rany Kristy, fa tsy ahita ianao. Raha ny tenin'ny tompo hoe zaho ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona mankany amina ray afa-tsy amin'ny alalako. Ny dikan'izany ny rako teo amin'ny hazo fijaliana ihany no mampihavana anareo amin'Andriamanitra, ary ny olona vita fihavanana amin'Andriamanitra ihany no mankany aminy. Ary eto sika ry havana de tsy sanatria akory, tsy sanatria akory mirere, fa manamafy kosa ny tenin'Andriamanitra, fa ny fivavahana rehetra zay milaza ny tenany, zay lazaina fa manoranao lalana mankany amin'ny ray, dia lalan-diso avokoa ireny, raha tsy mandalo amin'ny fampihavanany rany Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Reo ndray ary havana ny fahamarinana hitantsika androany. Noteveny am-pahababonan'i Israely, ary nangataka mihitsy no hoe hanehoan'Andriamanitra amin'ny marina ny tena famonjena Andriamanitra miverina miara-monina eo aminy, izany no mampifaly ny Korahita. Ny olombavaka ho isika de tia koa ny miaino an Jehova. Mba tia miaino an Jehova venao? Mba tia mamantatra ny teniny venao? Mba mankamamy ny teniny venao? Ary ny farany, Andriamanitra ny fahamarinana sy ny famondram-po Andriamanitra, Andriamanitra ny fihavanana sy ny rariny izy, ary tao amin'ny Kristy no nifanoroka ireo, tao amin'ny Kristy no tanteraka ireo, ary noho izany ao amin'ny Kristy ihany no misy ny fampihavanana antsika amin'Andriamanitra. Ao amin'ny ihany no misy ny famonjena marina ivelany zany, tsisy azontsika antenaina. Ary noho izany aoka tsy iodikodina atambolombolon'ny fampianaran-tsamihafa isika, fa hanaitsy fa tsy misy afa-tsy Kristy irery ny fampihavanana antsika, ary ny fahamarinana niatra teo amintsika de nalatsaka tao amin'ny Kristy, maty satria mpanoty izy ny solo antsika, ary izany no atonga antsika hidera azy, izany no atonga antsika hankamamy azy, izany no atonga nihira hoe mamy ny foko ry Jesosy ny fitiavanao, ry Jesosy ny fitiavanao ny falinay, voavono ianao ny solovonanay. Ary zany koa nandrorantsika tena ho azy hoe, ary noho izany aoka ny foko sy ny fonao hiaro amin'ny tempo tena iray, aoka ny saiko sy ny sainao iray safidy mandrakizay. Ivavaka sika endre ny fifaliana iray eo, mahita fa efa 3 taona lasa izao izany teninao zany, nefa mbola marina aminay ankehitriny ene, mbola marina aminay ankehitriny. Fa na de 2 taona lasa aza no niaona tany Kalvari ny famondram-po sy ny fahamarinana, ny fanoroka teo ny rariny sy ny fihavanana. Miainao anatiny zany zahay, ary tombontsoa lehibe anananainy amin'ny Jesosy tomponay, zay nisolovonanay teo amin'ny hazo fijaliana. Andriamanitra rainay io, ampitero amponay ary ny fankasitrahana anao, ary ampio zahay, ay miaino anao, ay manao ny sitraponao, naiza misy anay, ary na inona taonay. Amin'ny anaranao Jesosy tomponay, nanaovanay izany vavaka izany. Amen.